Ireo mpiasan'ny fahasalamana manerana Madagasikara no isan'ny asa mafy ary loha laharany tamin'ny fiatrehana ny aretina coronavirus teto Madagasikara. Mazava ho azy fa manana ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo tsika teto Mahajanga. Isan'ny asa mafy ihany koa izy ireo tamin'ireny fotoana mamaivay ny ainan'ny Mahajanga tamin'ny aretina ireny. Hôpitaly manara-penitra, hôpitaly iray isan'ny nandray marary maro. Nanao ny entso zavatra araka izany ny mpiasan'ny fahasalamana teto. Tsy adino ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy ireo ka dia nanokana ny filoha fotoana tamin'ny maraina ny alatsinainy ity. Notolorany prime manokana ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra teto amin'ny hôpitaly manara-penitra. Eny fa hatramin'ireo mpianatra ompitsabo aza nahazo ny anjarany ihany koa. Tsy nanavaka ny filoha noho ny fahitany ezaka vita ny reto mpitsabo ireto. Ramarla Miamna. Ny médecin Ranaivo ny Antsa Rinaso. Ny dokotera ihany koa Gaston Ralaya Ritsina. Dia ny tezara Mpidmasy Monica. Nan mpianatra hitanareo zany dia metsika prime do tsisy afy mba nambinina. Voilà, razafy nambinina, bienvenue. Nomenjanahary Volanirina Elena zay paramedy ihany koa. Ary ny paramedy solitena farany dia Raely Nantenaina Voirana. Zay no izy fa dia kely sisa araka ny teniko dia horesitsika ity valana aretina ity. Rehefa miray iny tsika, rehefa miray fo, rehefa miray saina, rehefa miara-mientana, rehefa miara-miasika dia tsy sedra tsy ho vitatsika malagasy no mandresy azy. Ianareo no aloha laharana tao anatin'izao ady zao ka dia fisaorana era-po sy era-tsaina no atolotra atsika rehetrarehetra indrindra fa ianareo mpisehatra amin'ny fahasalamana. Misaotra tompokola makatsika tompoko. Hatramin'ny andohany aretina coronavirus teto Madagasikara dia tsy adino ny filohan'ny hôpitaly manara-penitra teto Mahajanga indrindra fa ireo mpitsabo ao aminy. Tamin'ny taona 2020 efa nojeren'ny filoha manokana ireo mpitsabo reto tamin'izany fotoana izany nanomezany ihany koa prime manokana.